Rehefa-rehepasoavany ty fiangonany ty tsy mipitandrina tsy misampana miondrin'Andriamanitra tena mahagaga zao raha tsotsika reto ray aman-dreny ao anatin'ny faritany reto dia hitanareo ny zavatra ho ataony dia manaky anareo ray aman-dreny mba aneho ny anjaranareo surprise ho antsika rehetrarehetra zao satria tsika rehetrarehetra dia mifaly ao amin'ny tompo dia raiso satria ireo ny ray aman-drenitsika aty amin'ny faty tya raiso mitehaka mafy be zany ray aman-dreny zany satria ratsy ireo no mijoro dia le fiangonana miozomozo fa reo le mamahana tenin'Andriamanitra reo le atsoina isan'andro pastera maveto ambavaka hoentiny ambavaka ianao pastera ino no tokony ataoko dia manoro anao izy satria hozy izy Jesosy hoe Matthieu Peter tiava ianao fa niodroko tiava ianao ebeso niodroko zay no didiny reto ray aman-dreny reto dia izahazany amintsika rehetrarehetra izy. Je demande à Pasteur Lage de nous présenter qui est qui, tout ça. Puis je donne la parole à... Fifaninao antsika tokoa ny mahita ireto sotena amin'ny faritany ireto dia efa nisy teo efa nisy teo lasa atomboky atonga ava Arago Adela Zona vao Arago Pasteur Marc Aragotormanga vao Grand Champ Agafe Leoto Gilana Tibajafy izy ny filohan'ny faritany Pasteur Théodore Lemanatena tandrina ao Eveline FPMA Eveline Fazara Ondrasitsika synoditia isan'ny FPMA izy ary mitsofoka atao amin'ny faritany avoany Atsinana Pasteur atona anareo ndray ve landelena Lelasoa zay mpanampy ao Antsevy Pedra Jenson filohan'ny tafo FPMA Eveline Fazavana dia Madame Jenson Vaty Madame Voangy René Manatena Pasteur René Manatena Théodore Madame Anderson izy dia vadin'ny filohan'ny IMF eto amin'ny faritany ary ny teny ainatsika dia Monsieur Anderson zany le filohan'ny IMF eto amin'ny faritany efa teo izy dia andematoa andelena Lelasoa zay vadin'ny Pasteur Landy sady isan'ny responsable ao amin'ny Radio Vatsy Liliana Tsibajafy vadin'ny filohan'ny faritany zay Prosper Tsibajafy zay filohan'ny tafosiry mbola misy amin'ny faritany ohatra hoe Fred Zofiny raha ely zao mbola stage aketo Rena Silva mbola stage aketo mandiarany faly ao raha hoy izy reo tano zay no ratsika zay ie ainy andao raha iny José Wade dengan ni presiden Pastor Penina. Famille boleh terkejutkan di presiden. Apakah itu kemudian?
Volontiers Andreonia dia miakotontsika fa izy vice-présidente ny fahatanana. Dia faly miarahana avao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Ny voalohany teny angamba aloha dia fisaorana ny tompo lehibe no nazahoan'ny nomen'itsika izao fotoana izao indray ahafahantsika miaraka mitafa miaraka mifaly. Faharoany zany ny remarque kely ho an'le animateur atao angambany daty dio ireo olona fa ny faritany dia zava-dehibe hitanareo amin'izao fa ny faritany dia manampy ny tafo tsirairay avy koa amin'ny manaraka zany dia mba irina ny andehanan'ny faritany zao mantsy efa be da be ny olona amin'ny faritany efa nasy ka dia ohatrany hoe vitsivitsy zay nefa ny faritany koa tena be da be mihitsy farany any teny farany dia fisaorana be da be ny reto tafo sivy zao ny tafotsika tsika ny faritany lehibe indrindra eto Frantsa zany amin'ny FEMA koa dia isaorana be da be ny reto tafo rehetrarehetra nanotrona ny Sergie ary enganeka toy hatrany ny firaisankinatsika ny fanaonantsika ny tafo tsirairay avy laizanezany misy fity dia samy mba hanotrana nyreo tafo daholo na mpiandraikitra zany na tsy mpiandraikitra na mpiangona tsotra dia ifahina hatrany ny fiarahana sy ny fanotronona ny tafo rehetrarehetra saotra tompo an'Andriamanitra ny voninahitra. Misy efa hetsika koa zany zao ny atao manaraka ny Vincennes manaraka 26 any Pacha ny akaiky Melun dia ny 24 azafady ny fahazavana amin'ny 8 décembre dia indrindra misy fivavahana fanaovantsika bonne année zany faritany ny faharoa deuxième dimanche mety angambany izay pasteur 8 janvier sabotsy izy io dia mba hiarahantsika rehetra diran'Andriamanitra nazahoantsika ny taona vaovao. Andriamanitra manaraka rehefa soavana marina tokoa ny olona rehetra. Marina tena meona pasteur Théodore. Pasteur Théodore manadalana be. Pasteur Théodore mandeha lavitra intsony amin'ny manaraka rehefa manao faingovaingolana. Isaorana ianareo satria zava-dehibe ny fijoroanareo tatia ahitan'ny ondrin'Andriamanitra fa mifankatia ny tafo ary maraisaina marahina mifanoana satria zany mitondra fiangonana tepitan-dranomasina zany dia tena manahirana dia manahirana satria zao isika rehetrarehetra zao dia avy any Madagasikara avokoa tany Madagasikara zany dia hivavaka isaky ny fony amin'ny dimain fa maneno akoho io mijery eo maravarankely aloha reny mila miazakazaka mandeha faraka ary tia mpitan-dranomasina voalandigana le ranomasina ngeza be io raha voiteny aloha dia hivavaka oa esy faleraka aloha misy aloha atony zany aloha mbola misy zavatra atao ariva mbola hitondra le tizaria maty fanambola velona malagasy tia mpitan-dranomasina zara misy andreo mpitandrina rehetrarehetra mitaonantsika rehetrarehetra hoe aza matorotoro eny tokantrano any fa raha tsy miaraka amin'ny Jesosy ianao zava-pôly ty tena nandafy ty zava-pôly ty tena nandafy ty tena mitenenao fa mila be zany stress zany tsy maexiste ao anatin'ny baiboly zany ndana aloha mijery fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsika dia tena reanao mihitsy hoe misy fiadanam-po zay mahatonga ana mitenenareo hoe misaora fa mbola misy mpitandrina mitondra fitoko vavana misaora fa mbola misy reo ray aman-dreny izay nanorona zao tafoty amin'ny ila Sergie ty zao mba hahafahana mivavaka miaraka miorona ny ten'Andriamanitra zao ndraiky osika dia hiantony zanaky ny fiangonana izay mbola tokony anefa izany sy nahoana ihany Zay indrindra ny lohan'izay moa zany dia aza misanasana maka amin'ny fruit rehefa eo amin'ny dessert moa zany tsy misy verina misy fruit voankazo dia avy eo misy kafe dia koa zay tsy hoe tatako ny fisoratsika mbola be da be zavatra mitrany io